Savy d'une option tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanao fanambarana hafa indray tamin'ny haino manjery tany Frantsay ilay teratany Frantsay migadra teto Madagasikara ary nandositra any ivelany. Nanome 100 000 € ho an'ny ministry ny fitsarana sy ny mpampanolalana izy nahafahantsoaka teto Madagasikara raha ny voalazany. Nambaran'ny filohan'ny seni nandritry ny fionana tamin'ireo antoko politika sy mpanao politika io tolakandro teny Alarobia fa mbola vitsy ny tany mpisoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana. Ny aiky ny akamaroany ireo mpitarika antoko politika sy ny mpanao politika nanatrika ny fionana fa tsy olana teknika ny mahatonga izay ta ambany izany. Naembotra avokoa ny datim-panadinana fanjakana CEPE, EPC, CAE ary CAP araka ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Voatazana ao amin'ny faha-efatra ny volana aogositra ny fiafaran'ny taom-pianarana. Nitombo hatrany ny fahavoazana nateraky ny fandalovan'ny rivo-doza avaty eto Madagasikara. Mahatratra 1.20 no namony ainy raha nitatitra farany navoaka ny BNGRC. Enina lasy raha etsy mahery kosa ny trabona ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena miamafy ny paikady entin'ny firenena mikambana ao amin'ny G5 Sahel hiadina amin'ny jihadista ankehitriny. Fanapa-kevitra tapaka tao aorian'ny fivoriana ny arahan'ny G5 Sahel sy ny ministry ny fiarovam-pirenena Frantsay omaly tany Paris, France. Nadidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompo-kilasy sy tompo-pivavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baonkolo TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia nanao fanambarana hafa indray tamin'ny haino manjery tany Frantsay ilay teratany Frantsay nigadra teto Madagasikara ary nandositra any ivelany any. Nanome 100 000 € ho an'ny ministry ny fitsarana sy mpampanolalana izy nahafahantsoaka teto Madagasikara raha ny voalazany. Narindrarindra ny manana. Nivoaka tamin'ny fanginana indray i Orsinina Arfa rehefa nitafa tamin'ny haino manjery tany ivelany mikasika ny fitazomana azy sy ny fomba nivoahan'ny firenena malagasy. 7 € na manodidina ny 2.7 tapitrisa ariary ny tsolotra nomeny ny ministry ny fitsarana ary 3 € na manodidina ny 7.10 tapitrisa ariary no nomeny ny mpampanolalana na ahafahany nivoaka ny fonja ary nitsoaka ny velany raha ny voalazany ao amin'ireo haino manjery any ivelan'ireo. J'ai vu des gens qui ont tué. Tao anatin'izay hitako ireo olona izay namono sy ireo fanondrarana volamena. Eny, tena akaiky ny filoha. Lazaiko anao fa sarotra ny fitsoahanao tsy afay izay anisan'ireo fonja telo tena enjana indrindra maneran-tany. Tsy tafavoaka ianao raha tsy eken'ny filoham-pirenena na ny ministra. Ny filoha aloha tsy nanome alalana fa ny ministra no nanome ary tsy maintsy nanome teo amin'ny 7 € teo. Sarotra ihany ilay izy satria tao anatin'ny 5 volana tsy afaka niresaka tamin'ny olona mihitsy aho. Tsy maintsy nikaroka paikady hafa ary avy eo rehefa vita izay dia navoaka tao tsy afay. Maria aketo fa nisy mpiambina misa 5 aho isan'andro. Parce que j'étais surveillé jour et nuit par 5 hommes armés.
Nanambary ireo endrika kolokolo sy fanondranana andramena sy volamena izay ataon'ireo mpanolontsaina akaiky ny filoham-pirenena Hosni Arfa tao anatin'ireo resaka nataony tamin'ireo mpanao gazety frantsay. Efa nangataka fihaonana tamin'ny filoha frantsay ihany koa ny tenany raha ny voalazany hatrany ary hatreto mbola tsy nisy valy ny fangatahany. Voalazany manaraka izay ny antony niverenany tany an-tanindrazany mba hampiarana ny lalana velona. Mitaky ny fanomezana ny dosieny any amin'ny fitsarana frantsay Hosni Arfa. Miteraka hevitra vaovao eto amin'ny firenena indray ity resaka nataony Hosni Arfa ity. Hatreto tsy mbola naneho ny hevitra manoloan'izao tranga izao ny filoham-pirenena izay voatonona hatrany miaraka amin'ireo mpanolontsainany. Ny fangatahana fiara-miasa eo amin'ny fanjakana frantsay no efa nataony ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana ampiarana ny didim-pitsarana amin'ny teratany frantsay io. Manoloana ny fanambarana nataony Hosni Arfa iny dia navezivezin'ny ministry ny fitsarana ny mpanao gazety androany tontolo raha nangataka fanehoan-kevitra avy any aminy. Nolazaina fa tamin'ny 12 ora sasany nataondro izy no anao fanehoan-kevitra. Ny andro efatra amin'ny 4 ora sasany ny mpanao gazety vao nanambara ny talehan'ny kabinetra ministera fa tsy aneho hevitra indray ny ministra fa fanambarana no alefa mailaka. Raha ny any ampita nefa ny tranga toy izao dia mila fanehoan-kevitra faran'izay aingana avy amin'ireo tompon'andraikitra voantontonona na koa fa metra-pialana avy hatrany. Naloizantsika ny vaovao ny eo tamin'ny mpanao gazety omaly hariva ny directeur de cabinet de la présidence de la République vaovao Randrasana Eric nambarany tamin'izany fa amin'izao fanendrena azy izao vao tena hiasa ny mpitondra fa inona zany natao nandritra izay efa taona izay Andrarson. Nandritra amin'ny fihaonana voalohany teo amin'ny directeur de cabinet de la présidence de la République sy ny mpanao gazety omaly hariva tetsy amin'ny lampanambotsiroatra no nanambarany ty directeur de cabinet de la présidence de la République vaovao ity fa izao vao tena hiasa sy fantoka amin'ny anjara asany fa efa nampanatanteraka. Azo ambara ve zany fa tsy niasa ary tsy nifantoka tamin'izany ity fitondrana ity nandritra izay efa taona nateo azy izay ka amin'izao fehim-potoana farany tsy maintsy hatrena fifidianana izao vao hiasa mafy. Toy izao izay nambarany directeur de cabinet de la présidence de la République vaovao Randrasana Eric izay. Ny toetsaina mipetraka eo amin'ny fitondrana mpanarateraka amin'izao fotoana izao dia hoe ao anatin'ny tena fotoana fiasana tanteraka ny gouvernemanta sy ny komite sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Inona ny dikan'izany hoe fiasana tanteraka? Raha antsika malala ny efa mahasarotra ny asa pampandrosoana izay nofona ary izay foana ny taritan'ny filohan'ny République. Maika moa tsika amin'izao fa tsy sitrapony izany izy fa izay ny atrehana amin'izao misy ny rivo-doza reo indray ny manjo antsika. Ny dikan'izany amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny gouvernemanta sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra zany dia tena mifantoka tanteraka ary izay ny tarigetra hoe ataovy ny asa arak'izay politika ny fitondrana amin'ny ankapobeny sy tokony atao maika. Manoloana kosa ireo mpanolotsain'ny filoham-pirenena mivady izay voatanisa amin'ny mpanao gazety tao aorian'ny fanadihadiana izay nataony amin'ireo fanodikodiana-mbolam-panjakana sy aferafera ary fananarotapahefana nataon'ireo mpanolotsain'ireo toa ny raha izay mamonjy Claudine ka nivoaka an-gazety dia toy izao ny fomba navalin'ity directeur de cabinet de la présidence de la République vaovao ity. Mikasika ny hoe mpanolotsay na manaratsy ny fitondrana itsoro zao ngamba ny zavatra tsotra lazaiko mikasika an'izay. Ny eto amintsika zany mandeha ny ono zao ono ianona ono etsetsetsetra dia tsika nefa miresaka foana ny atao hoe tany-tandalana dia ho antsika zany ny fijery azy dia rehefa metimety amintsika dia mihevitra tsika hoe raha ny lalàna ny dia zao. Raha sehatra hafa ndray ka tsy metimety amintsika dia na zao ary lazay ny lalàna dia enene fa tokony zao zao ny aiza ny tiako atongavana. Le hoe manaratsy endrika ny itsoroa ny a dia tsotra fotsiny any filaza manohy fotsiny ahako ny zavatra ventesin'ny filoham-pirenena ombenombeny hoe ny fitondrana tsy miaro n'izay manao ratsy ary sanatr'in'izany izay mandika ny lalàna. Zao kosa nefa ny mandika ny lalàna ary zay ny voalaza ny lalàna dia izay ny melohana dia anatrehan'ny fitsarana. Nambaran'ity directeur de cabinet de la présidence de la République vaovao ity ihany koa fa sosikevitra ny fanarahany fahefanam-panatanteraka rehetra ny anatsarana ny fifandraisana amin'ny mpanao gazety ka sy verina intsony ireny ny endrika faniliana amin'ny mpanao gazety toy ny nanjonikolo TVFM tamin'ny lalonana fampiarabana ny asaramanitra farany teo ireny teny avoloha.
Sosikevitra mifanarahana rehetrarehetra hoe ahoana mianatsarana an'izay le fifaneraserana amin'ny mpanao gazety zay indrindra mba ahafahanareo ihany koa zany manana n'le vaovao ifotony ary ihany koa mba ahafahan'ny vahoaka mahafantatra hoe inona ny asa mandeha. Ary farany mazava zany zao fa miezaka mafy manatsara ny endriny manoloana mifidy sy ny vahoaka malagasy ny mpitondra amin'izao fotoana akatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao. Profin'izany ny tsy nanendrena izay ho directeur de cabinet de la présidence de la République nandritra izay telo taona izay taoriany nanalana ny Rabarinjaka Henri teo amin'ny toeran'ny directeur de cabinet de la présidence de la République io tamin'ny taona 2012. Nambarany filohan'ny seni nandritry ny fionany tamin'ny an'ireo antoko politika sy mpanao politika iotolaka andreo teny alarby fa mbola vitsiny tany mpisoratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana dia ava madiva ifarany aza ny aiky ny akamaroany ireo mpitarika ny antoko politika sy mpanao politika nanatrika izay fionana izay fa tsy olana teknika no mahatonga izany ta ambany izany fandiniany raha santrany. Sary-piterana nanambaran'ireo mpitarika antoko politika sy mpanao politika ny ao anatin'ny filohan'ny seni ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Eo no mbola tsy novandra volavolan-dalàna ny feo fifidianana io hatramin'izao. Fa eo ihany koa ny tsy faharisian'ny olom-pirenena feno 20 taona miakatra tokony fidy isoratra anarana ao anatin'ny isy mpifidianana. Fanamana tsy avy tamin'ity ilay toram-pitsinga amin'ny fifidianana sary-piterana indrindra. Za tsy milaza hoe zay ny antony fa mety sao dia zay mety ho antony anankiray. Ka hoe tokony analiser zany inona ny cause mahatonga ny olona tsy mahavoky. Misy antony ve daty ve araka ny voalazan'ny solontenan'ny tima teo. Niarana anaiky mpivory andrantolakandro fa na dia eo aza ny olana teknika dia tsy izay no mahavitsy ny tapy sy ratananaran'ireo mpifidy anaty fifidianana fa ny olana politika. Androany zany ka ny fahitana anazy dia miahiahy ianareo fa tsy mahafa-po io lisy mpifidianana io. Zay aloha zany ny zava-misy constat mazava androany. Inona ny vahaolana, inona ny olana miseho dia raha hitako teo olana anankiroa ny hita teo, lafiny ara-teknika ny iray tsy matateraka azy dia lafiny ara-politika ny anankiray raha fahitako azy ny faharoa. Androany aloha tsy fantatro mety jugement supplétif taloha ngamba ny texte taloha ngamba no ampiasaina tsy fantatro. Zany zao dia niteraka amin'ilay lafiny ara-politika amin'ilay tsy fampatokisana. Hoe inona moa zany nandaniana lalàna nefa tsy ho ampiarina. Ny tena ianareo teo mikasika ny hoe miasa ny mpanao politika sy natoko politika tena marina zany. Fa zay ny monsieur le président seni efa ho herintaona zao ny reberebenareo teko. Hoe alomana lalàna vaovao tsika anao an'izao tsika. Tonga ty ny volana janvier 2018 mbola tsisy lalàna vaovao tsisy nini. Ka ny mba fangatahana vadia aminay zany mba ataovy mazava tsara arovy ho asiana fivanivana avy eo lalàna io sady tsy ho asiana. Efatra amin'ny voalohany no tsy feno ny fipetrana tsarana ny lalàna efen'ny fifidianana ahafahan'ny vahoaka malagasy miatrika fifidianana tena mangarahara. Nefa nanolotra ny Sosikevy ny commission consultative izay nahitana ireo solontenany antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny volana Jolay 2024. Efa ho 7 volana no teny ampilatanan'ny gouvernement Sosikevitra io. Nefa hatramin'izao dia mbola tsy fantatra ny votoatin'ny volavolan-dalàna efen'ny fifidianana eto amintsika izay tokony ho totosaina amin'ity taona 2024 ity. Raha izany no zoina dia amin'ny fanahifahana mpanatateraka mihitsy no sakana amin'ny fanatanterana ny fifidianana madio sy tena mangarahara andraisany rehetra anjara eto Madagasikara. Namoaka fanambaranany amin'ny tokony hanajanonana ny fifampiatsina sy irosona amin'ny fihavanana ny CFM io maraina io. Tsy tantaratra amin'ny fomba fiasan'izy ireo anefa ny fahavononana andray andraikitra indrindra manoloana ny resabe fifanenjehana politika amin'ny raharaha 2 sy 4 sy 5 sy 2. Fezo Rafaly.
Resaka fampiavanam-pirenena isan'ny seha-piasany ny CFM na ny filan-kevitry ny fampiavanam-pirenena eo amin'ny tontolo politika ny fandaminana sy fandraisana an-tanana ny raharaha 2 sy 7 raharaha izay miverina mipoitra indray amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao raha tsy laza fa tsy ny fifampiantsiana sy ny toy ny fanenjehana politika eo amin'ireo antoko politika izay efa nitondra teto amin'ny firenena. Mipetraka manoloan'izany ny fanontanianany amin'ny asa raisin'ny CFM antanana marina mikasika ity raharaha ity. Mangataka ny andraisan'ny CFM mandraikitra manoloan'izany ihany koa ankoatra izay ny mpisolo vava sady mpanjinika ny fiainam-pirenena Razafinjatovo Ily. Maninona ny CFM mijery fotsiny ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa azahoako azy fotsiny hevitra zay metodiso aza sanatry vava hoe tsy fampitora-bato sika ka miteny fotsiny hoe tokony andraikitra tafiditra tsara ao amin'ny adidy ny CFM zavatra io ka noho izany ataovy raisina andraikitrareo satria raha tsy miditra amin'izao ianareo satria matahotra ny azy na matahotra ny averoa dia tsisy lananareo mihitsy zany amin'izao fotoana izao ny fipetrahan'ny CFM satria ohatrany hoe napetraka fotsiny io zany io vato be andondona fotsiny fa tsy anao inona tsy anao inona. Raha namory ny mpanao gazety ny CFM nefa androany tsy nahazo nametraka fanontaniana ny mpanao gazety fanambarana ny amin'ny tokony hanajanonana ny fifampiatsiana no nataon'izy ireo. Mahatsapa ny conseil de fihavanana malagasy fa ny vanim-potoana toy izao indrindra no hitrangany tsy fitovia-kevitra ka miteraka disadisa miverimberina ary dia mametraka takaitra lalina amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny firenena. Noho izany izahay mpikambana ato amin'ny conseil de fampihavanana malagasy na CFM dia mangataka fifanomezan-tanana amin'ny sokajin'olona rehetra ka hifanaja hiala amin'ny fampiantsiana hifampiresaka amin'ny kitsipo ho fanamafisana ny fitiavan-tanindrazana iombonana ary tsy hisy iraviravin-tanana. Ratsehivy natao anatin'ny herinandro vitsy fidinana ifotony eny anivon'ny fokotany no nambaran'ny CFM ho tanterahana raha ny zava-misy nefa ny sehatry ny politika sy ireo mpanao politika no fototry ny olana indrindra amin'ny fotoana fiatrena fifidianana tahaka izao izay tsy ahitana ny fandraisana andraikitry ny CFM. Ho an'ny mpanara-baovao sy ny mpanjinika ny fiainam-pirenena tsy toteny ny vilan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Mifanohatra amin'ny voalazan'ny lalàna ny didim-panjakana manome alalana ny orinasa tsy miankina amin'ny fakanany droit de visa raha ny lalàna no jerena. Mpiasam-panjakana eo anivon'ny sampandraran'ny hitra ihany no afaka mitana io andraikitra io. Lili Rabiata. Tebika iray manamafy ny mahatsiara adalàna ny fepetra ny raisin'ny fanjakana ny hanomezana ny tsy miankina ny fakana ny droit de visa ny voalazan'ny lalàna ao amin'ny teti-bola-panjakana. Tsy maintsy mpiasam-panjakana voatendry amin'ny alalan'ny didim-pitondrana avy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny manana fahefana handray io teti-bola io ary andefa azy any amin'ny tahirim-bola-panjakana. Tsy izay nefa nataon'ity orinasa tsy miankina ity araka ny efa nentina tamin'ny fampalalam-baovao omaly. Tsy misy hatreto no ahafahana milaza fa hirotsaka marina any amin'ny tahirim-bola-panjakana ireo teti-bola raisin'ity orinasa ity ireo. Mangina manoloana io anefa na ny tompona andraikitra anivon'ny sampandraraha tsy maintsy voakasika amin'ny fakana teti-bola io. Izavy ireo mahazo tombony amin'ity raharaha ity. Ny taona 17 no efa namolavolana na tamin'ilay didim-panjakana na tamin'ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 23 fa tsy nisy nitsipaka. Fomba fanao eo anivon'ny governemanta ihany koa ny mandany didim-panjakana tsy avoaka ho hitany rehetra ankoatra ireo izay mahazo tombony ihany. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nahembotra avokoa ny datin'ny fanadina-panjakana CPE, BEPC, CAE ary ny CAP araky ny fanambarana navoakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Voatazona ao amin'ny fa 4 volana aogositra hatrany nefa ny ankilan'izay ny fiafaran'ny taom-pianarana. Fanadiny miantarandrianeva. Nanapa-kevitra ny hanembotra ny fanadina-panjakana CEPE sy BEPC ary ny CAE sy ny CAP ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny direction nationale des écoles privées. Izany hoe ho tontsaina ny fa 14 ny volana aogositra 2024 izao ny fanadina-panjakana CEPE raha toka 1 ny volana jolay ny daty no kasaina nanantotosana azy teo aloha. Ho an'ny BEPC, niova ho ny fa 3 ny volana septambra ka hatramin'ny fa 9 ny volana septambra ho avy izao raha toka ny fa 20 ka hatramin'ny fa 13 aogositra ny daty teo aloha.
CAE lasa ny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo ny volana oktobra ny datim-panadinana ary atoka rokatra amin'ny 3 oktobra teo aloha ary ho atao ny faharoapolo sy faharaiky amby roapolo ny volana novambra 2024 izao ny CAP ary atoka ny fahatelopolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo ny volana oktobra ny daty teo aloha. Tsy miova ankila ny tety androm-pampianarana. Fa amin'ny 4 ao ihany no vacances fa ny examen zany dia hempotra 2 semaines noho ny fisian'ny pesta sy indrindra ny siny ny cyclone teo zany Samy manana ny heviny kosa ny ray aman-dren'ny mpianatra manoloana ny fiovana io. Aminay manao fety foana rehefa any amin'ny volana ho amin'ny volana azy re dia taraiky be mpianatra anay amin'izany raha volana olo zany mbola manala CP fa madihana pakabady any aminay fa be da be amin'izany volana azy le. Dia nefa ny raha hoe raha am'le hoe mandoa écolage ny écolage ny dray fa aloha dia melo. Tsy moa misy afaka hoe ahoana fa dia tapaky ny be somary. Sy te mahaly zaza dia hoe isa-taona zao hoe manala CP manomboka volana asile moa le CP dia ny azo raha ty koa dia nandao izy volana asile ihany manano satria ny anay zany mpianatra tsy tapaka mihitsy ny hatramin'izay fa nianatra foana na tamin'le nisy pesta reny ary dia nianatra foana ny anay. Mety hitombo raha ny fanazavana ny saram-pianarana ho an'ireo mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina izay hanao fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Zay tsy mitaky écolage volana ho satria 4 jours fotsiny io fa kosa ilay anao fanadinana no iangavinay mbola ifanarahanay miaraka amin'ny ray aman-dreny hoe ohatry ny ahoana no entoma anatrehantsika an'io satria mbola misy ray volana le eo amin'io zavatra tompoko dia mino zay fa tsisy olona andahany io zavatra io. Ny sokatra nanomboka omaly ary farana ny 15 ny volana mars izao raha tsy ahivina ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ity taona ity. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia raha mety hivany olana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny université taorian'ny fitakiana nataony izy ireo omaly mahakasika ny vatsim-pianarana tsy mbola hita ny vahaolana ho an'ireo mpampianatra pikaroka mbola miandry izany ny mpikamana eo amin'ny CSS ankehitriny fanampanazavana. Ny vaovao farany angamba raha tsy misy fiovana tamin'ny nitra farany dia miroso mankany amin'ny fampidiniana ny tompon'andraikitra isan-tsokajany zany hoe eo ny ministera PIA, eo ny CSS ary eo ny ministera ny vola sy ny tetibola. Nisy ny fampidiniana raha tsy diso izahay raha araka ny vaovao tonga taty aminay nanomboka tamin'ny folo sasany teo ikaroam-baolana sy ifanomezana fanampim-baovao eo amin'ny fomba fanatanterahana an'ilay fisitrahana an'ilay indemnité de recherche ho an'ny retraité chercheur araka le voalaza teo. Tondray ary anaraka dokavaritra isika mialohan'ny anoizantsika ny vaovao izay atantsika moa ny tatitra vokatry ny fandalovan'ny avazy tatitra avy amin'ny BNG RC eo any koa amin'izao fotoana vaovao izao dia misy tolotra miavaka izay tolotry ny Elite Techno rehefa avy eo ary. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sy nitsoky olona rehefa ao taxi be. Miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka mba raisikely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ity sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe, maman. Tsisy crédit tsony mihitsy. Teria, io lesy na foana laro minitra. Efa indroa ela zay nandany ny crédit ako. Mirana, zaki mampitra amin'ny téléphone. Adinako an-trano. Io moa e.
hajanony any zany fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany raha tsy misy tiona za mbola misy foana e SOS Crédit tsindrio ny 10 ary mahazo fahana mamaipona Telma safidyko numéro 1 malagasy Oltia, tele aneltia. Misy dessin animé amilay be foana. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na fela champation de sie. Nena mijery documentaire be tape. Tala ko mijery foot. Tele champion. Sans Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Savidy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina fanatanjahantena, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany, tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika any amin'ny 210 kilometatra atsinanan'ny Tomasina no misy any foibe an'ilay rivo-doza Bergita amin'izao fotoana izao. Tsy ahina akasika ny Madagasikara io rivo-doza io atreto mipetraka hatrany anefa ny fampitandremana ho an'ireo mpampiasa ranomasina. Miora manitra. Any amin'ny 210 kilometatra atsinanan'ny Tomasina no misy ny foibe ilay rivo-doza Bergita rano vaovao avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Atreto ireo nosy raha vavy no ahina ho voakasika ity rivo-doza ity. Izany hoe tsy atahorana izy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ny fandalovany io rivo-doza io. Mbola hafana ny andro ao anatin'ny 3 andro, saingy mety hivadibadika ny toetry ny andro manomboka ny zoma ho avy izao. Mbola voatana ny fampitandremana ho an'ireo mpampiasa ny ranomasina any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy. Ty sud-est Madagasikara zany mety mahazo an'le rambon'le Bergita rehefa mandalo izy any amin'ny 20 janvier. Dia ny fampitandremana misy aloha an'izao dia ny mpampiasa ranomasina satria rehefa manomboka mihamanantona antsika le rivo-doza io dia hanomboka ho tonga le atao hoe olo cyclonique zany hoe le vague hoentiny zany manomboka hitosaka amin'ny morotsiraka atsinan'ny Madagasikara dia eo ny hampitandremana sady ny mpampiasa ranomasina aoka mailomailo manomboka ho an'ny Larbia fa ny lakamisy sy ny zoma aloha dia sûr fa dia conseillena ny sortie en mer zany ho an'ny côte est atao hoe manomboka eo a Vatomandry midina mianatiny makaty atsimo hatratia atao hoe tsy ombe mihitsy zany. Ankoatr'izay, efa tafiditra ny tanety Omaly tao amin'ny tapany avaratry Mozambika, ilay rivo-doza faharoa tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto amintsika amin'ny ankapobeny ny fandalovany io rivo-doza io. Mitombatra ny fahavoazana nateraka ny fandalovan'ny rivo-doza ava teto Madagasikara. Mahatratra 1.20 no namony eny raha ny tatitra farany navoakan'ny BNGRC. Enina lasiraety sy mahery kosa ny trabona ankehitriny. Lili Rabiata. Ny rivo-doza Bergita ankehitriny no mitana ny sainy maro. Mitombotrana nefa ny takaitrana velan'ny rivo-doza ava tao aorian'ny fandalovany. Ankoatr'ireo lalana tapaka izay mbola maro no tsy vita ny fanamboarana azy, mitombotrany ihany koa ny sandra fianakaviana ny arambonina. Tafiakatra 1.20 ankehitriny namony ainy manerana nosy. Nijanona 2.20 ireo tsy hita, 8.20 sy 309 sy 9 sy raetsy ireo trabonina, 7.20 sy 804 sy 5 no fitambaran'ireo nafindramonina. 17 tamin'ireo namony ainy no tany Otomatsiatra, 10 tany Atsimo Atsinanana, 5 teto Analamanga, 5 ihany koa tany Menabe, 4 tany Atsinanana, 3 tany Sofia, 3 tany Vatovavy-Fitovinany, 2 tany Vakinakaratra, 1 tany Boeny, ary 1 tany Amorony Manihy. Isan'ireo nahitana trabona betsaka indrindra ho any Analamanga ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano, izay nahitana 540 sy 7 sy 2 alina. Ity ny tatra farany navoaka ny BNGRC mikasika ny fandalovan'ny rivo-doza ava teto Madagasikara 10 andro lasa izay. Tsy misy ahina kosa ny mikasika ny fiakaran-drano eto amin'ny lemaka-Antananarivo raha ny fizotra n'ilay rivo-doza Bergita raha ny fampitambavao avy amin'ny Abipa. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia navoaka ny fonja nitazomina azy vojimaika teny Antamora. Nanao tao faniadadiana hafa indray ireo mpivady voaroroy Opsoloky Gaigla. Raha ny filazan'ity ramatoa iray izay nitory aza mivady ireto izy fisolokiana avolenta tokoa nataon'ireto mpivady ireto satria dia efa natratratra any amin'ny 512 azafady miliara ariary ny fisolokiana izay vitan'ireto mpivady ireto. Fanampanazavana.
Itoriko amin'ny nangalako anao mpanao gazety tsy haiko aloha ny fa Razafindrakoto Mamy Bertin zany sy Rakotondrasoa Katusa Route Philbert dia efa tamin'ny 2016 ny fitoriko ary efa nanana mandat d'arrêt avy any amin'ny parquet sy avy any amin'ny gendarme isambotra zareo nefa moa ny fotoana zany dia izao zareo vao tratra dia raha reto zany le fotoana satria efa mivoaka tamin'ny gazety nahitako azy fa ny zavatra telo tena trindriko mafy zany mba nangalako anareo mpanao gazety zany dia rehefa tafiditra any amin'ny tribunal izy aoka mba tsy ho maivana zany ny fitoriana azy sy ny sazy izay azo azy satria tsy zarery ny victime fa olona maromaro ary mbola mety isipotra ary akoatran'ireo dia mba angatana koa ny tribunal zany mba anery an'zareo irembourser ny volanay sy ny onitra zany satria tena teraka fahavoazana ngeza be teo aminay sy teo amin'ny tokantranoko sy teo amin'ny fiainako iray manontolo zany ary tena nampiteraka aretina mihitsy satria vola amina miliara ny fisony solokiny izy ireo taminay mivady tamin'ny izay fianakaviana kely zany. Amin'izao taona vaovao izao nisy hatrany tolotra miavaka omeny Elite Techno an'ireo mpanjifa ao aminy omena smartphone WX3 LTE memempona ireo rehetra manjifa Photom 8 manomboka androany eny amin'ireo tranombarotra Techno rehetra. Mioramanitra. Tolotra miavaka hatrany no entiny Elite Techno ho an'ireo mpanjifa sy mpaka fifinday avolenta amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Hotolorana smartphone WX3 LTE memempona avokoa manomboka androany ireo mpanjifa mividy ny finday Phantom 8 any amin'ireo tranombarotra Elite Techno manerana ny nosy. Inona moa zany le tena tolotra tsy manam-paharoa satria ny tena teo hoe io Phantom 8 ika farany. Ny tolotra tsy manam-paharoa zany dia izay mpanjifa mividy ny téléphone Techno Phantom 8 io dia mahazo maimaimpona Techno WX3 LTE. Izy io ndray moa zany dia efa 4G ary front caméra efa pixel zany raha izay raha dia efa 5 mégapixel ary raha vidiny raha hitantsika amin'izao dia 470 000 ariary omena maimaimpona andreo mpanjifa zany hoe mividy Phantom 8 anankiray anareo mpanjifa dia mahazo Techno WX3 LTE anankiray. Mividy smartphone ray zany anareo dia mahazo smartphone ray maimaimpona. Ary eto koa moa zay dia manararaotra fa ny Elite sy Techno irery ihany no mivarotra sy manao an'izay tolotra Phantom 8 dia mahazo Techno zany WX3. Akoatran'izay dia misy an'ireo hoe boutique Techno zany by Elite reny koa zany manao ny tolotra ohatra zany ny any Tamatavy ohatra zany ny Ria Madinox sy ny Pefloa sy ny Kazomanga. Ny akoatran'izay dia tsy izy ary raha tsika malala fa tsisy afa-tsy izay ihany manao ny tolotra io ka tokony ho mailo zany tsika mpanjifa eo amin'ny fanjifana ny vokatra Techno ary mareko ety fa ny Elite Techno irery ihany no mivarotra ny Techno original eto Madagasikara mameno fahafapoan'ny olona eo amin'ny resaka service après-vente eo amin'ny resaka garantie zany dia aza misalasala fa rehefa ty aminay ianareo dia mahazo an'izay fahafapoa amin'izay zavatra ilainareo rehetra izay. Ankoatr'izay omena famantaranandro marque Techno sy calendrier Techno ireo mpanjifa folo voalohany amin'ity finday Phantom 8 ity. Finday izay afaka mifaninana amin'ireo karazana finday avolenta efa hita maneran-tany. Ny Techno Phantom 8 izay hitantsika moa zany ny Techno Phantom 8 moa zany dia ny téléphone ika farany indrindra marque Techno izay téléphone afaka mifaninana amin'ireo téléphone azontsika lazaina hoe haut de gamme fa saingy kosa eo amin'ny vidiny no tena mahasamihafa azy satria ny vidin'izany Techno Phantom 8 zany dia rahantsika malala fa 1 760 000 ariary fotsiny nefa izy io dia 6Go de RAM 20 méga ny pixel zany ny 20 pixel ny écran selfie Manan-kery manomboka androany io tolotra omeny Elite Techno io manerana ireo tranombarotra Elite Techno rehetra eto Antananarivo sy any amin'ny faritany. Azo atao araka izany ny manjifa io finday Techno Phantom 8 io ao amin'ny Elite Ampefilo, Elite Supreme Center, Elite Ankazomanga, Elite Techno Center Beoririka, Elite Ankasina Madinox ary Elite Thomasina Beryl Rose ampita ny Ravinala.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray tontolon'ny baolina kitra Shanna 24 naresy tamin'ny isa 3 Libye omaly raha niona tamin'ny Guinée équatoriale toy anio alina ny fifaninanana Valedine miantarandrianefo. Namiratra ny ekipan'ny Libye nandritra ny andro faharoan'ny CHAN 24 izay tontosaina ao Maroc 3-0 no isa azon'izy ireo rehefa nifanandrana tamin'ny Guinée équatoriale omaly. Tatsy amin'ny 12 minitra ny lalaovana no napiditra ny baolina voalohany Itaer. On combine avec Leyat qui centre, la récupération de balle, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour la Libye, on le sentait venir, il poussait ces Libyens depuis tout à l'heure. Minitra vitsy taorian'izay mbola nahatafiditra ny baolina faharoa ihany izy ireo. Et c'est Leyat donc qui est proposé au coup de pied arrêté. Voilà qui va pouvoir centrer. Oh la tête, oh magnifique, deuxième but, superbe reprise de la tête de temps encore de Saletaer qui double. Tatsy amin'ny minitra fahafito amby 20 ny lalaovana kosa no nahazoany ekipan'ny Libye isa iray tamin'ny alalan'ny baolina izay matiny Zakaria nandritra ity lalao isam-bondrona ity. Phase offensive et commettent malheureusement trop de fautes pour pouvoir inquiéter cette formation libyenne. Attention, il a pu passer, Eliat a pu passer, il y a du monde, il va tenter d'entrer le jamais. Le troisième but signé Zakaria. Adsala kosa no nisarahany Nigeria sy Rwanda nandritra io andro faharoa io. Ho an'ny androany kosa, i Angola no hifanandrana amin'ny Burkina Faso, i Cameroun, iaona amin'ny Congo. Dakar 24 no foanana ny étape 9 omaly noho ny toetry ny andro arak'izany tonga dia miditra amin'ny étape 10 ireo mpifaninana androany Hakim Kolor. Raha tokony izotra hiatrika ny étape 9 ireo mpifaninana Dakar omaly alatsinainy dia voatery nofanana ity dingana ity izay niazo ny Tupidza sy Salta izay tokony hidiran'ny mpifaninana indray any Argentine noho ny olana teo amin'ny toetrandro. Fanapahan-kevitra izay niraisin'ny mpikarakara isorohana ny loza mety hitranga amin'ireo mpifaninana satria dia nisy ihany koa ny fatapahan'ny lalana ankoatra ny bivoaka izay tsy afaka ale. Arak'izany dia ny étape 10 miainga ao Salta hiazo ny Belen mirefy 1300 km étape fasika 700 no izoran'ny Dakar 24 androany. Raha totompo masikely ny vokatra ny alady ny étape 8 dia Stéphane Peterancel mitondra Peugeot 3008 Dakar Maxi no nahazo ity étape ity izay tao Tupidza nirefy 700 km raha mbola i Carlos Sainz mitondra Peugeot ihany no nitarika ny vonjamaika ary ilay Qatari Nasser Alatia mitondra Toyota Hilux Gazoo no faharoa mariana fa eo an-dalan'ny fanaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ilay Espagnol e Carlos Sainz io taorian'ny étape 8 satria dia nandona mpanamory koady ary tsy nanampy ilainy arambona. Mety hisy fiantraikany amin'ny filariny io tranga io satria na izy hahazo pénalité eo amin'ny fotoana na exclu amin'ny fifaninanana. Ho an'ny moto indray dia fanteliny no nahazoan'ilay Frantsay Antoine Méo ny étape tamin'ity Dakar 24 ity satria dia mbola izy no nahazo ilay étape 8 fa mbola ilay Frantsay Adrien Van Beveren mitondra Yamaha mitarika ny lohan'ny vonjamaika arahiny Kevin Benavides izany izay mitondra Honda CRF 450 Rally 2 sekonda no manasaraka azy amin'ilay mpanamory 4e. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mihamafy ny paikady entin'ny firenena mpikambana ao amin'ny G5 Sahel hiadina amin'ny jihadista ankehitriny fanapa-kevitra tapaka taorian'ny fivorianany arahan'ny G5 Sahel sy ny ministry ny fiarovam-pirenena Frantsay omaly tany Paris, France. Fanadina amin'ny France 24. Efa lasibatra ny asa fampiroroana ireo casque bleu iraky ny firenena mikambana ny Mali sy ireo tafika frantsay any an-toerana. Manodidina ny 9,000 sy iray alina ireo miaramila no miantsehatra entina hiadiana ny fanjakana islamika. Nanamafy ny fametrahana paikady mahomby ny filoha frantsay nandritra ny fandalovany tany Abidjan ny volana novambra lasa teo. Antony fivorian'ny firenena mikambana ao amin'ny G5 Sahel sy ny ministry ny fiarovam-pirenena frantsay omaly tao Paris tany Frantsa. Tapaka tao anatin'izany ny firosoana amin'ny tondrozotra ao anatin'ny enim-bolana. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana ny tafika-ombonana izay ahitana vatan-dehilahy miisa 5,000 izay apetraka manomboka amin'ny volana Jona ho avy izao. Paikady izay mitaky teto-bolatra amin'ny 10,000 sy €2 ary tsy mbola tafapetraka hatreto. Mandany fametrahana izany tafika-ombonana izany ireo fikambanana jihadista raha ny voalaza ny mpitondra teny ny herinandro lasa teo. Lazo ho tompon'antoka tamin'ny fanafiana tany Maliny alakamisy lasa teo izay niafara tamin'ny faharatrandro miaramila frantsay miisa 3 tany an-toerana. Alohan'ny sarana daverina amina ory vavansongadina tamin'ity alina ity. Nanao fanambarana afy indray tamin'ny anamanjery tany a Frantsa ilay teratany frantsay nigadra teto Madagasikara ary nandositra any ivelany any nanome 100 000 € ho an'ny ministry ny fitsarana sy mpampanolalana izy nahafahany tsoka teto Madagasikara raha ny voalazany.
nanambara ny filohan'ny seni nandritra ny fionana tamin'ireo antoko politika sy mpanao politika io toelakandro io teny alarobe fa mbola vitsy ny tany mpisoratra anarana ao anaty lisy-pividianana miaiky ny akamaroan'ireo mpitarika antoko politika sy mpanao politika nanatrika ny fionana fa tsy olana teknika no natonga izatany ta ambany izany mitombo hatrany ny fahavoazana nateraky ny fandalovan'ny rivodoza ava teto Madagasikara mahatratra raiky amin'ny telopolo no namony ainy raha nitatitra farany navoakany BNGRC enina sy iray etsy mahery kosa no trabona ankehitriny ty zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Tianao anaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino en Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.